Jesosy ka dia misaotra sy midera ary miakoka eo anatrehanao zahay hoe eo ambany fitariana fanena masina fotoana rehetra ka isiako ny lehibe sy tsara ho anay zao fotoam-pivavahana androany izao omenana ho Andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hira anankiroa mifanesino irantsika manao hitsakatsika retsika mpitefa-tanana reto mpitarika reto tompoko. Haleluya. Dia mbola manamafy ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ho anao tonga eto na ianao izay any atokantrano any dia manolotra ny arabaina na hatratra ny taona vaovao ho tahian'Andriamanitra ny ianao ho tompam-beazana ho anao any taona ity ary taona hitahian'Andriamanitra ny fiainanao hideran'ny tompo avy hatranintsika tompoko ao anatin'izany. Tanteraka ansaiko valoko ny hoavy ny tiana fantena izy fa miandatsika ny an-danitra isa mety faomeno mamay foana famonjene tsy olavo tsy olotafitohany anao andeha ho any aparany any izay mijoro anohatsony andeha ho any an-danitra masikilana tena fanarinana tano zavatra lohalera tano mafazavela tsy maintsy ao an-trano ny raiko fa efa lasa tanteraka no ansaiko valoko ny hoavy ny atiana fa ny tena izy fa miandatsika ny an-danitra tsy maintsy ao an-trano ny raiko fa efa lasa tanteraka no ansaiko valoko ny hoavy ny atiana Antera izy miandatsika ny an-danitra mbola maro natsoninao ambala malala nefa misalasale tsy akory tsy horetre manenao hiambina ny tanà efanefale manenao hitondra mifazavana tano zavatra roalera tano mafazavela tsy maintsy ao an-trano ny raiko efa lasa tanteraka no ansaiko valoko ny hoavy ny atiana fa ny tena izy fa miandatsika ny an-danitra tsy maintsy ao an-trano ny raiko efa lasa tanteraka no ansaiko valoko ny hoavy ny atiana fa ny tena izy fa miandatsika ny an-danitra Pantera izy fa miandatsika ny an-danitra Pantera izy fa miandatsika ny an-danitra Pantera izy fa miandatsika ny an-danitra Dia tanana mafy ho an'Andriamanitra isika mbola ataontsika mafy amin'ny tia tanan'Andriamanitra toy izy atsika trano ny fideranan'Andriamanitra tompoko. Sinerina, direita, manda a
direi cicciania no penuna wow não me dá furtava direi cicciania penuna wasao pateko direi cicciania no penuna wow não me dá furtava direi cicciania penuna wasao pateko Tiro nyaratu ni feu marade tu intarena Naya jam ni farani ni fakangana no famatarana Naizane bisi tubu kase ni fakangana nebe Direi chinjainia no fenuna wa no mi tafutava Direi cicciania futu donde tavi pateko Direi cicciania tu fenuna wow não me dá furtava Direi cicciania fenuna wasao pateko Direi cicciania no fenu não me dá furtava Direi cicciania tu ni tavi pateko Teatana na mafon'Andriamanitra Samy mahazo ny toerany tompoko zao motsika dia hivavaka foy a ho an'ny fanatitra zay ataontsika ho an'Andriamanitra hitondra ny ampafolo-karenantsika isika anatitra ny fanatitra ho an'Andriamanitra apetratsika eo ampelantanantombo ao mivavaka zany dia ho tanterahantsika rehefa eo ndao ary araka hivavaka tompoko Andriamanitra ao misaotra anao izay fanomenao an'ity fotoanandroany ity ahafahanay mitondra ny ampafolo-karenanay ho an'Andriamanitra ary ahafahanay manatanteraka ny fanatitra izay ataonay amin'ny fifaliana ho anao tompo makasitraka izay makatelona anao ny amin'izay fitondranao rehetra fa Andriamanitra tsara ianao sady mpamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy hotahinao ny tsirairay avy izay mahatanteraka izany amen ao anatin'ny fitondrantsika ny ampafolo-karena sy mifanatitra dia anao hiram-pifaliana anankiray reto bidera ireto a ary tsika androso ao anatin'izany Viaggi si vai dalla tana di Funao e tira di Zaccareria di Funao della facciata di già Firenze sostituita in Gigia Viaggi si vai dalla tana di Funao e tira di Zaccareria Umewana pazaka sesa awanatina Paisi tupundaka mechkireni vechaka Paisenu panzake Panzaka tupulake Umewana pazaka sesa awanatina Paisi tupundaka mechkireni vechaka Paisenu panzake Panzaka tupulake
indrindra irintsy sosetina indrindra itady toerana madio anatiny fonao idirany anjaka reria itenanao velava tsara rindra irintsy sosetina indrindra itady toerana madio anatiny fonao idirany anjaka reria Mewanlay pancakan sera awanatirao Paize tuputaka meskireti petakao Paize nu pancake Pancaka tupulake Mewanlay pancakan sera awanatirao Paize tuputaka meskireti petakao Paize nu pancake Pancaka tupulake Asanatum panzaka Mewanlay panzaka seza awanatilao Paize tuputaka meskireti petakao Paize nu panzake Panzaka tupulake Mewanlay panzaka seza awanatilao Paize tuputaka meskireti petakao Paize nu panzake Panzaka tupulake Paize nu panzake Panzaka tupulake Paize nu panzake Tanana mafy ho an'Andriamanitsika tompo zao moa isika dia anomana sady ny fomba mpanatsika iainy ny tenin'Andriamanitra ko dia ataontsika le hira hoe vonina ny foko tompo tena vonina ve ny fonao tena mangetaheta iainy ny tenin'Andriamanitra venao ataontsika mpifaliana izay hira zay a dia rehefa vita amin'ny fanatazana amin'ny fanatitra dia androso avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra Anjay
misaotra an'Andriamanitra isika fa mielon'ny hitondranany tsodrano amintsika rehetra dia asain'Andriamanitra miaino ny feony aloha isika mba ahafahantsika mitondra ny fiainantsika andray n'ilay fahasoavana lehibe androany. Amen na? Mielon'ny hitondrako ny afatra azy, le tena afatra manokana natao antsika fiangonana mandritry ty taona 120 ity dia misy fampahirezana foy aloha ho zaraiko aminareo toy ny fampidirana ihany le izy kanefa fampidirana tena ilaintsika mba ahafahantsika mandray fahasoavana amin'ity taona 120 ity. Ao anaty baiboly ao dia misy tantaran'ny olona tahako zao, tantarany Elisa sy lay zatoviny. Izy roa lareo olona samy nanompo an'Andriamanitra. Lay Jehova Andriamanitra tompo zao rehetra zao no niaran'izy roa lareo notompoina, niaran'izy roa lareo niakohofana. Fa saingy zao raha mpamaky baiboly isika dia nahita fa tsy nitovy mihitsy ny fiainan'izy roa lareo fa tena hoe fanao atsimo savaratra araka ny fomba afiteny azy. Ndre mandeha tojo olana tapoka izy roa lareo, olana say raha maha-olombelona ny olombelona dia olana tsy hay vahana, tsy hay sorohana, tsy hay andosirana satria tonga tapoka vao maraina tao amin'ny tanàna misy azy roa lahy ny miaramila ny Asiriana tonga mba amabo azo reo ao amin'ilay tanàna misy azy. Dia inona zava-nisy ho an'ny Elisa manokana aloha raha nandre an'izany izy sa natry taminy raha ny vatim-po na hoe raiky tahotra na hoe terakovitra na hoe hitady zay amonjena ny aigna. Tsy hita teo aminy zany. Zany ny fiainany Elisa manokana. Tena tao aminy finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra zay vavahana. Ka na dia henony sofiny azy fa toko amin'ny tanàna misy azy roa lahy ny fahavalo amabo azy reo dia zay nambarako izay no tao amin'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra, tao amin'ny finoana sy fatokina an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra. Fa lay zatovy kosa, zatovin'ny Elisa, tsy mba tahaka izany zavatra nitrianga teo amin'ny fiainana. Fa raha vao nahitan'ireo fahavalo be dia be ry zareo izy dia ny varahotsana, terakovitra, ny vatim-po ary mitady hevitra hoe aiza no andosirana, aiza no andosirana, iakavanana ve tsisy lalana any, iakavy ve tsisy lalana iankoana, aiza ny tany aleha. Zany no antony natonga azy nitaraina tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra Elisa manao hoe ahoana no atao rikaky fa feno miaramila sy soavaly be dia be manodidina ny tanàna antsika mba hamabo antsika, ahoana no tokony atao. Dia tsotra moa ny teny nataon'ny Elisa, aza matahotra fa be ny momba antsika no ny momba azy reo. Tao amin'ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra. Fatany tsara hoe iza moa ilay Andriamanitra zay tompony sy vavahana. Fa ilay zatovy kosa tsy mba tahaka izany. Inona ny antony? Ny antony zany ry havana dia izao. Elisa efa nandray ny fanahy masina ary no fenona ny fanahy masina. Filaza amin'ny baiboly aza dia hoe nandray ny anjarany roa tamin'ny fanahiny Eli mihitsy Elisa. Ary zay izy nandray ny fanahy masina, feno ny fanahy masina, nandray ny anjarany roa zay no fototra natonga azy nanana finoana sy fatokina an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ka na inona zavatra ratsy henony sofiny hitany masony dia tsy mba natahotra, tsy mba nivatim-po, tsy mba torakovitra izy fa dia natoky ny fahendren'Andriamanitra zay amonjy azy amin'ny fomba magaga. Fa lay zatovy kosa tsy mbola nandray ny fanahy masina, mazava ho azy zany
tsy feny fanay masina dia zay ny zavatra nitranga tahotra ororo tepitepy fanahiny fikasana amonjy tena malona ny olana sy ny ady ary ny sarotra no tao anatin'ny sainy tao tantara anankiray manaraka ihany koa tantarany Davida sy Saoly mpanjakany Israely ndray andro dia nitsanga ny Goliata hiady tamin'ny miaramilan'ny Israely sy ny tarihany Saoly dia inona ny zava-nisy tantarany Baiboly aloha mikasiany amin'ny Davida tamin'ny fotoana nisin'ny fifanatrena io dia ny ranirainy mba hitondra mofo sy fromazy hitondra sakafo ho an'ny zokolahy izay efa lany miaramila ary efa eo mpanatrena ady dia inona ny tranga ho an'ny Davida manokana tsy mba natahotra mihitsy izy raha nahitany Goliata zay be vavy mandrahona tsy mba raiky tahotra tsy mba torakovotra tsy mba nitepitepy fa ny fanapa-kevitra ny raisiny aza dia hoe ahoana no atao mba inona no valosomena ho an'izay maresan'io Goliata io mahafaty an'io Filistina tsy mifora io avy alao hiady aminy zany zany tao anatin'ny Davida volona be mihitsy izy hiadikady ary nanana finoana sy fatikina fa tsy maintsy mandresy satria fantany tsara lay Andriamanitra ny tompony sy ny vavahany fa i Saoly kosa tetsan-daniny raha vao nahita Goliata dia varaontsana raiky tahotra ny vatim-po soa ihany ary fa tsy tapaka lalandra teo mpitsanganana izy raha nahita ny Goliata zay tsy nitsatra nandrahoana inona ny antony zany rehetra zany ho an'ny Davida manokana araky ny voalazan'ny Baiboly taorinany nansorany Samuel azy ho mpanjakan'ny Israely tamin'ny alalan'ilay diloily nampidinina teo aminy taorinan'izay dia latsaka tamin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra ary dia feno ny fanay masina izy ary zay fanay masina ny latsaka sy nameno azay no nanamboatra tanteraka ny tao anatin'ny tao ho lasa lehilahy manam-pinoana ho lasa lehilahy manam-fatokiny ka na dia enjana be amin'ny maha olombelona ny olombelona aza ny ady hatrehany dia tsy mba tao anaty mihitsy ny tahotra sy ny ororo na ny tepitepy fa ny fahavononana hiadika an'ilay ady aza no tao anatiny avy alao aho hiady amin'ilay io zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia hiaiky ny miaramilan'Andriamanitra velona fa i Saoly kosa tantarany Baiboly efa niala tamin'ny fanan'Andriamanitra efa nandray ny fanay masina ny Saoly teo aloha ary zany natonga Baiboly tantara hoe lasa naminany mihitsy Saoly ny fanay masina ny latsaka tao aminy no natonga azy afaka naminany fa dia noho ny adalany noho tsy fitandremany dia tantarain'ny Baiboly fa niala tao aminy fanay masina ka rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanay masina dia niverina ho tahaka ny olombelona rehetra izy noverina tahaka ny olona nandeha araka nofo izy dia tsy tao anatiny tsony ny finoana ny fatokina an'Andriamanitra tahaka ny tsy nisy zany Andriamanitra ivavany zany tahaka ny tsy nisy zay natonga azy raiky tahotra ny vatim-po ary ny varaontsana tanteraka raha nahitany Goliata ataoko fa azonao tsara mihitsy zany ny tian'Andriamanitra mbara amin'ity androandroany ity zany hoe ho antsika tonga eto mila manana finoana isika zava-poana tompoko nitsodrany zay ataoko anareo atao any mivady ho anareo raha ohatra ka tsy ao anatinareo ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra tsy ao anatinareo keo ny finoana sy ny fatokina hoe iza moa zahay tsy iza moa zahay fa raha voalasan'ny Baiboly dia mpanompon'Andriamanitra izahay solombavan'Andriamanitra izahay iraka solon'ny Kristy izahay mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay io izay hitsodrano anareo io no zany mba tongatsika rehetra hanana finoana amin'ity androandroany ity io ma tsy azo forsena hoe tsy maintsy manana finoana ianao tsy maintsy manana finoana ianao tsy maintsy manana fatokina ianao tsy azo forsena tahaka izany izy io tsy azo atao tery vamanta tahaka izany izy io
no zany dia hivavaka tsika zany zao mialoha nitondrako tena afatra ho antsika androany ary mivavaka ataotsika voalohany dia fanoratena fanamafisana fa ianao dia ho an' Jesosy ho an'Andriamanitra mandritra ty taona 2024 ity tsy hivadika amin'Andriamanitra tsy hiverin-dalana tena n'olo tena ho an'Andriamanitra anao mba atsarotro ao tanteraka ny fisakazaina amin'izao tontolo zao ity tsy anao taka fomba fanao zao tontolo zao intsony fa tena hoe le fomba an'Andriamanitra no fomba fiainanao mandritra ny ty taona 2024 ity amenna zay zavatra ratsy rehetra niainanao hatramin'izay dia andrasany fanapa-kevitra hoe okizay tsy ho amin'izany intsony aho fa tena hoe ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy ary vavolombelon'ny fisiny aho eto ambony ty tany ity zay ny voalohany fa ny faharoa dia hiaraka hivavaka anandratra amin'ny feontsika isika angataka ny fanahy masina mba hilatsaka amintsika mba hirotsaka amintsika mba hamianao antsika ary tsisy tokony hisalasalanao hoe tsy angataka fanahy masina satria nahoana satria efa nanao te-fikasan'Andriamanitra fa amin'ny andro farany no andatsako fanako amin'ny nofo rehetra Jesosy Kristy nanamafy ihany koa fa andatsaka amin'ny fanahiny araka le te-fikasany amintsika Andriamanitra izany hivavaka tsika mba tena hoe andray fanahy masina ary hoenina re tena hivavaka anao dia heninao mihitsy hoeninao heniny ao anatinao hoe tena latsaka amiko fanahy masina tena mamianao amin'ny fanahy masina ary vao milatsaka amin'ny fanahy masina mamenanao amin'ny fanahy masina tonga dia misy finoana lehibe ao anatinao ao tonga dia misy fahatokina be ao anatinao ao fa tsy andalo fotsiny ty taona 2024 ity ary tsy vitan'izany fa nitsodrano zay hoentinay ho anareo anio dia ho tsapanareo mihitsy hoe tena ho tanteraka zato isanjato asioteka mafy be alleloia ka toy ny fampidirana ihany hoy ao zay nambarako zay a fa andreny tena afatra nataon'Andriamanitra ho atsikitsika rehefa avy eo fa andao hivavaka aloha tena hivavaka amin'ny fonao matola araka le fanentanana nataoko teo ho anareo any atokantrano any a dia aoka tsy hano zavatra hafandray nareo fa fotoana ny vavaka irano manao zao fa mandraisany zara ihany koa anao vavaka miaraka aminay a ho anaty ty fotoam-pivavana androany ity samy mivavaka arak'izay famporisiana fampahiresana nomeko zay a sika rehetra ry Andriamanitra io misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy mame voninahitra anao izahay fa sitraponao ny aneho fahasoavana lehibe indrindra ho anay amin'ny ty taona 2024 ity ary mivavaka aminao zahay ianao mihitsy no amindra fo ka voavela helika izahay ho afaka fahotana izahay ary ho voafafa avokoa reo zavatra ratsy nateraky ny heloka sy fahotana nataonay ny famindram-ponao no hitondranay ho amin'izany fahasoava zany Andriamanitra ka anio manomboka anio dia tena napakevitra zato isanjato izahay fa ho anao Andriamanitra ho anao Andriamanitra tsy an'izao tontolo zao intsony fa anao Andriamanitra tsy anaraka fomba an'izao tontolo zao intsony fa anaraka fomba anao Andriamanitra ary amin'ity androandroany ity mivavaka zay mba andraisanay mifanahy masina andraisanay mifanahy masina le hifanomezana tsara indrindra avy any aminao Andriamanitra samy mivavaka araka izany tsika samy mivavaka araka izany tsika mivavaka tsika mba andray mifanahy masina ho feno mifanahy masina ka ho tokataka ny Elisa ho tokataka ny Davida ary ho tokataka andreo apôstôly ihany koa amin'izay fotoana izay dia anana filoana lehibe anao anana fatokina lehibe anao sokafa ny vavanao manana etaeta mitadiavan'Andriamanitra fa eto izy miaraka amintsika eto izy samy mivavaka tompoko raiso fanomezana dia ny fanahy masina raiso fanomezana dia ny fanahy masina halleluia 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 misaotra anao Andriamanitra aho misaotra anao tompo aho misaotra anao la izatry zay atreko mandrakizay aho amen 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 amen
amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao relaitsy to le tompon'izao rehetra izao. Halleluja. Ho tanteraka aminay eto io sitraponao, ho avanao zay fiangonana amin'ny taona 2022 ity. Ho avanao zahay, ahita ny voninahitra sy ny herinao zahay. Isan'andro dia hitoetra finoana sy fatikiny izahay. Misaotra Andriamanitra, misaotra, mangina isika raha eo ny famindraponao amin'ny fiangonana ity. Ny famindraponao dia hoe ho aminay, ary ny mpanomponao amin'izao fotoan'izao mandroso amin'ny banka mifona ho an'izao fiangonana ray manontolo izao, ka ho avelanao eloka izy, ho avelanao fahotana, ary ireo zavatra ratsy nateraky ny eloka sy fahotana androany no famindraponao dia ho fafanao tahaka izany ihany koa, hoe soronao eo aminay. Ka fiangonana merika nandray fahasoavana ity fiangonana ity. Amin'izao fotoan'izao atao mamangy azy ianao rehefa ny masina, mamangy ny rehetra ianao, ka hoeniny ao anatiny ao ny finoana sy fatikina entin'ny fanenao masina, entin'ny fanainao mahery. Ka dia ho tantara vaovao ny tantara fiangonana mandritry ny taona 2022. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Alleluia, alleluia. Ny afatra entina ho anareo androany dia afatra spesial, afatra natao antsika mandritry ny taona 2022. Tsy hoe afatra natao antsika androany ihany, na hoe rampitsy ihany, na hoe amin'ny herinandro ity ihany, na amin'ity volan janoary ity ihany, fa afatra natao antsika mandritry ny taona 2022. Ary eo indrindra no hanetanako antsika rehetra fa tena mitahako finoana mihitsy ity afatra ity. Zany hoe ilaina ianao miaina amin'ny finoana, mampiatra sy mandeha araka ty afatra entina ho anareo ity. Fa izany no hiantoka ny fiainantsika mandritry ny taona ray manontolo. Raha fomba fiteny dia hoe hiantoka ny avenirantsika amin'ity taona ity. Noho izany, raiso ilay afatra, azony ilay afatra, fihiny mandram-pifarany ty taona diavintsika ity zany afatra zany. Ary araky ny nanetanako anareo teo dia hiaika eo amin'ny finoana ny fahatateran'ny afatra manomboka amin'ity androany ity. Zava-poana mantsiliavana malala raha ohatra ka tsy ao anatsika ny finoana. Zay no antony natonga nitondra fampidirana teo mba ho azonareo tsara hoe ilaina isika manam-pinoana mandritry ty taona 2022 ity. Ahoana boky ny Hebreo 12:1 fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy. Faraka teo kosa hoe faratsao finoana zava-poana ny zavatra rehetra. Niriko matsy nirina mivady satria hitsodranao nareo zay rehefa aveo zany tsodranao taonao izany dia ho tanteraka zato isan-jato eo amin'ny fiainanareo amin'ity taona diatsika ity. Satria efa mba niteka ihany ianareo dia hitako hoe tsy ampy le teka ataovy mafy be mirefitrefitra. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Alleluia. Amaky baiboly azy isika, sokafy ato amin'ny bokiny Jeremia 3:3 dia vakitsika ny andininy 2:7. Toy izao ny voasoratra: izao no lazainy Jehova mpanao izany, dia Jehova zay namorona izany mba hampitoetra azy.
Jehova no anarana. Antsoa iaho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina izay tsy fantatrao. Matio 7:7 ka hatramin'ny andininy 1:12. Toy izao indray mivoasoratra. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo, fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo, rangatany zanamofo no hany miazy vato, ary rangatany asany rano no hany miazy mena rano. Koa ianareo na dia ratsy azy malala no mezavatsoa ho any zanakareo, tsy mainka ava ny rainareo izay ny an-danitra no hany mezavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Araky ny efa fantatsika hatramin'ny ela, fa mbola amafisiko aminareo amin'ity androandroany ity, fa lay Andriamanitra atopontsika sy hivavantsika, Jehova no anarany. Lay Andriamanitra antsoiny Baiboly hoe Rain'i Jesosy Kristy, sady raintsika rehetra toka manalika eto ho antsika zay efa nino an Jesosy, zay sy zay efa nino ny sy zay efa nandray Jesosy. Araka ny volazan'ny Baiboly zay nivakina teo mampirisika antsika Andriamanitra androany mba hiantso azy. Zay le teny, mampirisika antsika Andriamanitra androany mba hiantso azy. Hoy izy, antsoa iaho, antsoa iaho. Tsika zany mila manao pratika eo amin'ny fiainatsika manomboka androany mandram-pifaran'ny taona, mila miantso an'Andriamanitra foana isika. Antsoa iaho hoy izy. Ary ny mampahery dia ty, nampanantena io Andriamanitra io, fa vonona ny haino ny vavaka ataontsika izy raha miantso azy isika, ary indrindrindrindra vonona amaly an'izany vavaka izany. Ary tsy vitan'izay fa rehefa mamaly izy dia zavatra lehibe sy saripatarina sy takatra saina maneritreritra no ataony. Zany hoe mihoatra no izay nambarana nangatanao taminy, mihoatra no izay nitalaonao taminy no nampanentanany hoe ho ataony amintsika. Rovina amin'ity taona 2024 ity. Amen. Antsoa iaho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao. Ankoatran'izany, nanao fanoharana iaiko Jesosy. Fanoharana entin' Jesosy mandresy lahatra atsika tsy raray avy hisambatan'olona. Fanoharana milaza amintsika fa io Andriamanitra zay hivavantsika sy tipotsika io Andriamanitra antsoina hoe Ray Jesosy Kristy sady raintsika io. Nanao fanoharana Jesosy fa io Andriamanitra io dia vonona ny hanome zavatsoa antsika rovina manomboka androany ary mandritra ty taona 2024 zay diavintsika ity. Amen. Ahoana o Jesosy? Izy aminareo ray mpianakaviana, hoy izy, rangatany zanamofo, zanatry veka vato no mena ho any zanakao. Rangatany zanany trondro, zanatry veka mena rana no mena ho any zanakao. Rangatany zanany atody, zanatry veka maikoka no mena ho any zanakao. Tsia, dia ahoana o Jesosy? Ianareo na dia ratsy azy, na dia mpanota azy, na dia olona araka nofo azy, mahalala manome zavatsoa any zanakareo. Dia ahoana o Jesosy? Tsy mainka va fa ny rainareo zay an-danitra tsy hanome zavatsoa ho an'izay mangataka amin'ny va. Halleloia. Ary azajanona mihitsy mandrapatapitry ny taona dia aoka hiantso an'Andriamanitra ianao, aoka hivavaka amin'Andriamanitra ianao, aoka hitady an'Andriamanitra foana ianao, aoka handondona ny varavarany lanitra foana ianao. Raha sanatria ka to misy ny olana dia eto natren'Andriamanitra
amin'ny alalan'ny vavaka zany olonazany na inona inona fe fanampananten'Andriamanitra fa amonjy anao izy. Amen. Any amin'ny Salamo 1:1 aza moa dia voasoratra hoe io Andriamanitra ivavantsika sy itopontsika io Andriamanitra atao hoe Rain'i Jesosy Kristy sady raintsika io dia voasoratra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Raha misy zavatra manahirana anao dia aza mitady vahaolana hoe iakavy na iakavanana na orianany na orianany, tsisy maratsy an'izany fa tsy azo enterana zany, tsy azo ankinana zany, fa ny hevitra spesialy ho anao androany amin'ny tontolo ity dia eto ny atren'Andriamanitra zany zavatra manahiranao zany raha sanatrika misy an'izany eo aminao. Manana faniriana lehibe ianao malala inona ny fanirinao, inona ny zavatra tianao ho tanteraka aminao amin'ny tontolo ity. Dia zay ihany koa eto ny atren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany fanirinao zany. Fe fanampananten'Andriamanitra any amin'ny Salamo any fa izy dia nefa niriny zay matahotra azy. Amen. Amen. Riavanao raha anao pratika anao an'le voalazan'i Jeremia 3:7 ary le voalazan'i Jesosy Matthieu 7:7 ka hatramin'ny 9:20 dia tiako milaza vaovao mafaly aminao fa hitan'Andriamanitra tokoa ianao amin'ny tetony ity. Amen. Amen. Zay zany no afatra lehibe angatan'Andriamanitra amintsika. Mila mivavaka tsika manomboka androany, mandoalika mivavaka mihitsy tsika manomboka androany, mandra-pifaran-taona dia ataontsika fiainana zay. Nambarako teo moa dia hoe raha misy ny olana etsika amin'ny alalan'ny vavaka, raha misy zavatra manahirana etsika amin'ny alalan'ny vavaka, raha misy zavatra iriny etsika amin'ny alalan'ny vavaka, ary raha misy zavatra afakoatran'izany dia eto ny atren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka foana. Fa ny fepetra ray lehibe nefa dia ity tanterao amin'ny finoana zany mivavaka ataonao zany, tanterao amin'ny finoana, tsy hoe miantsoantso fotsiny ianao, tsy hoe mitaraina fotsiny ianao dia ampy ka tsy mitovy amintsika olombelona e. Tsika olombelona no manana fahaizana voafetra, tena voafetra ara-baka teny hoe hatreto ihany ny vita, hatreto ihany ny vita. Fa ny Andriamantsika tsy matako izany, fa tena magaga matalanjona. Fomba fiteny dia hoe raha miasa izy tsy misy masakana, raha mietsika izy tsy misy matohitra. Amiohatra anankiray aminareo aho mba ho alaitsika tahaka nataon'ity lehilahy anankiray ity. Ao amin'ny Isaia 9:1-9 dia misy tantarana lehilahy anankiray ny anarany Ezekia, izy mpanjakany Joda. Tantaran'ny Baiboly fa narary izy tamin'izay fotoana izay ary ilay aretina nazo azy dia aretina hitondra azy ho amin'ny fahafatesana. Inoka ihany koa fa efa voasoratra amin'ny bokin'Andriamanitra ny momba azy hoe hatreto ihany no andro avelomany, fa ity lehilahy ity ho faty amin'ny daty tahaka izao ary ho faty ny aretina izy. Fa ity tena nampivarahotsana, tonga mihitsy Isaia mpaminany tondra ny afatr'Andriamanitra ho any aminy. Zao le afatra, ry Ezekia, afaro ny akonanao fa ho faty ianao, fa tsy ho velona. Afaty anao io aretina io, afaro ny akonanao. Raha voalandre zany Ezekia, saorana moa Andriamanitra fa tsy natahotra navarahotsana izy, nandinika kely izy aloha dia hoy izy avy eo, inona moa ny sakana na inona manakana tsy fampiraraha amin'Andriamanitra. Marina fa efa fantatra fa efa voasoratra amin'ny boky daholo ny andron'ny olombelona rehetra, tsy diso mihitsy ny filazana fa ho faty aho, ho faty nyity aretiny ity, fa efa voasoratra amin'ny bokin'Andriamanitra zany. Fa za kosa manam-pinoana fa tsy misy mangataka voatamaina, manam-pinoana, manam-fatokiny fa azo ifampirarana io Andriamanitra io, fa za mbola te ho velona, mbola te hiaina eto ambony tany ity,
dina nataony lasa izy nananifo ny rindrina dia teo izy no nivavaka nitomafonao mbola maniry ny oela ho velonaina mbola maniry ho velona eto ambody tany itya n'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy le izy dia nandinika Andriamanitra dia rehefa nandinika Andriamanitra dia resy lahatra efa fantatry ity lehilahy ity fa efa voasoratra amin'ny boky ny andro iainany eto ambony tany sy ny andro hafatesany ary efa naniraka ny Isaia mpaminany aho nilaza zany-tany aminy fa hafa mihitsy finoan'ity lehilahy ity ny fahafantaran'ity lehilahy ity dia hoe raha iresana raha ifampiraramiko izy dia iova hevitra tena manam-pinoana ity lehilahy ity zavatra sarotra omeny zavatra sarotra omeny sarotra tanterana no nangatany tamiko tapa-kevitr'Andriamanitra vokatra izany teny eo ihany tsy ny andro herinandro tsy ny andro ray volana ny andro roa volana fa teny eo ihany natson'Andriamanitra indray Isaia mpaminany zao dia zao ry Isaia miverana faingana makany amin'ny Ezekia ianao na dia voateo azy ianao tondra n'ity afatra tondra le afatra dia zao miverenany aminy lasa ho aminy hoe efa noenon'Andriamanitra fitarananao efa hitan'Andriamanitra ny ranomasinao noho izany dia tsy ho fatindray ianao fa ho velona ary atipiko 15 taona be zao ny andriananao eto ambody tany ity ary tsy janatreo nangatany moa dia mbola ho velonaina fa nampian'Andriamanitra fahasoavana hafa ambara ho aminy ihany koa fa amonjy ty tanàna ety ao amin'ny alalan'ny Ezekia ary aro ty tanàna ety ao amin'ny alalan'ny Ezekia andoka vakitsika voasoratra Isaia toko fa 7:30 hoe dia andiny manomboka amin'ny andiny voalohany ary tamin'izany andro izany dia narasaiky maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanaka Amozy naka ho aminy ka nilasa taminy hoe zao no lasain'i Jehovah afary ny akonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona andiny faharoa dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe Jehovah ô engane ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foky rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masinao dia nitomany mafy dia mafy izy andiny fahaefatra dia toka tamin'ny Isaia niteny Jehovah nanao hoe mandeha ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao no lasain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao efa noenoky ny fitarananao io zany ilay fatanteran'ilay teny hoe antsoy ao efa noenoky ny fitarananao ary efa hitako ny ranomasinao indro io lay fahasoavana nanampy ilay fahavelomana indro apiko 15 taona ny andronao sady amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanàna mpanjakany Asiria ao ary iaro ity tanàna ity ao halleluia halleluia ry havano tena manentana antsika rehetra amin'ity androandroany ity hoe manomboka androany asa janona mihitsy mandra-pifarany taona aoka isika fiangonana toga eto nandrezy ho afatra zao anokana fotoana anaovana vavaka foana raha tojolana dia eto anatreh'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olana ny vavaka eto anatreh'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny olana raha tojo zavatra manahirana eto anatreh'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zavatra manahirana raha misy zavatra irina eto anatreh'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny fanirina raha misy zavatra afaka ohatran'izany asa makatsy na makeroa fa zay ny afatra spesialy ho antsika eto anatreh'Andriamanitra foana amin'ny alalan'ny vavaka fa ho amarin'Andriamanitra le Jeremia 3:7 sy ilay Matthieu 7:7 ka hatramin'ny andininy 1:10 amen amen fa akoatran'izay voalazay ny vaovao mafalifaro omenantsika rehetra amin'ity androandroany ity mandrity taona 2020 ity dia izao eno tsara reo zavatra nangatainao reo zavatra nirinao kanefa tsy tonga tamin'iny taona lasa iny zao no vaovao mafaly ambarako aminareo ho tanterany tombo daholo zany
amty taona 2020 ity. Amen. Ary mihoatra lavitra no zay nangatainao na no zay nirinao azy no ataon'Andriamanitra aminao amty taona ity. Amen. Fa velomana no nangazeko ty tanàna ity sady hoarovako. Amen. Amen. Misy tantara anankiray iatrona ty baiboly ity, tantara tena mampahery ahy, tena manetanetana foko. Ary zaraiko aminareo mba tonga anareo hanina finoana sy fanantenana fa ireo zavatra nangatainao, ireo zavatra nirinao kanefa tsy tonga tamin'ny taona lasa iny ho ataon'Andriamanitra. Fakita hoe Zakaria izy mivady, samy efa antitra izy mivady. Ndimbasany antokony araka fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo kandoro didikazomanitra. Ary nivoaka rehetra ny toetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana didikazomanitra. 9:1. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny altara fandoroana didikazomanitra. Ary no nahita Zakaria dia taitra loatra izy karaiky tahotra. Fa olona anjely taminy, asa matahotra Zakaria, fa efa noenona ny fangatanao, ka Elisabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarana. 9:2. Io le zavatra magaga mihoatra no izay nangatahana. Ary faly sy ravoravo ianao, ary maro no ifaly amin'ny haterahana, fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy sotro divay na toka, sady ho fenona amin'ny fanahy masina hatrany ankibon'ny reniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba ampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voamana ho an'ny tompo. Fa ho Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany? Fa izao efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, zao no Gabriel zay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha ny teny aminao ao, ke laza aminao zany teny mahafaly zany. Koa indro ho mona ianao ka tsy ahay miteny ambara-patonga ny andro isehon'izany zavatra zany, ho valiny tsy ninonao ny teniko zay ho tanteraka amin'ny fotoany. Raha fitinina ny tantara dia zao, nanomboka tamin'ny fatanoran'ny Zakaria sy Elisabeta vadiny, dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy mivady, ary naniry fatratra mba hiteraka, mba hanana taranaka. Kanjo, nandeha ny andro, nandeha ny andro, nandeha ny volana, nandeha ny volana, fa tsy tonga le zaza nandrasana, tsy tonga le taranaka. Ary ny farany azy antitra ihany izy mivady. Raha amin'ny maha olona zany efa impossible ny azahoana le zanaka na le taranaka. Dia efa nampiony tena angamany zareo tamin'izany hoe zay ny anjarantsika. Kanefa ke izy mivady araka voalasan'ny baiboly dia mpivady samy marina teo anatrehan'Andriamanitra, sady mpivady niaraka nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo. Entre parenthèse, zavatra mety mitranga ny tahaka izany hoe ianao olona manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, tena mba hoe mandeha amin'ny famarinana, mandeha amin'ny fanotsiny, tena hoe olona ny regla eo anatrehan'Andriamanitra anao, kanefa tsy azonao tsy tanteraka aminao ny nangatanao na ny zavatra nirinao. Lasa ny andro, lasa volana, lasa ny taona tsy tanteraka. Zavatra mety mitombo, mety mitrango zany. Fa ny tandremo aza mba kivy, indrindrindrindra aza mba misaina ny verin-dalana na ny emotra, ataovy zava-paty zany. Fa zao foana ataovy masako an-tsaina, tsy filan-javatra na filan-karena no tena anompoka an'Andriamanitra, fa hotopoko izy satria Andriamanitra mendrika hotopona, mendrika hiankofana. Amen. Zany akory tsy milaza hoe tsy laina ny arena na tsy laina ny fananana be, sitrak'Andriamanitra ke nitondra antsika eo amin'izany
efa tena aloka vavan'andriamanitra ke zany e fa tsy zany ny tena iankina ny fiainanao avy fa oka tena hoe anompo an'andriamanitra eo satria andriamanitra mendrika tompony izy dia zao zany le vaovao mafaly tamin'ny fotoana tsy nampoziny raha mbola nanao asa fisoronana indrindra Zakaria tao amin'ny tempoly dia nisy anjely ny ran'andriamanitra avy any an-danitra mijoro teo kavanany altara tatra be lo Zakaria hoe inony ty tatra be izy dia olona anjely Zakaria aza matahotra tondra vaovao mafaly ho anao ao fa ananjanaka amin'ny alalanao Elisabeta vadinao ary tonga dia mpahafantariko anao avy hatrany ny anarany Jauna no ataonao anarany fa napo izay io zaza zay ateraka ro mivady io dia zaza ho fianolona amin'ny fanahy masina hatrany kibondreniny ary amin'ny karazany reo fahasoavana zay apetraka Andriamanitra eo aminy anisan'ireo olona tena iakinan'Andriamanitra sy ieteran'Andriamanitra mba hatateraka sitrapon'Andriamanitra eto ambony tany io zanaka aterako io zay zany le izy zavatra tsy nampoziny tsy noetreretiny ho tanteraka no tanteraka aminy dia avy amin'ny alalan'io no ijoroka eto anatrehan'Andriamanitra ho fankatoavako sy ho finoko ny teny nataon'i Jesosy hoe na inona vahanareo ty ambony tany dia vahana any an-danitra na inona fehezanareo ty ambony tany dia fehezana any an-danitra amenna dia zao ny teniko reo zavatra nangatainao reo zavatra nirinao kanefa tsy nety toka taminao tamin'ny taona lasa iny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Zakaria sy Elisabeta dia ho ataony aminao androany ho tanteraha tompo daholo zany rehetrarehetra zany amin'ity taona 2024 ity ary ambony zany mihoatra lavitra no zay nangatainao na no zay nirinao tamin'ny Andriamanitra tamin'ny taona lasa no ho tanteran'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity ho tanteraka an'izay mino ane zany ho tanteraka an'izay mino ane zany asiteka mafy be halleloia noho izany ekeo amin'ny finoana zay teny nambarako zay tsy avy amiko zay fa avy amin'Andriamanitra ekeo amin'ny finoana tena matoky an'Andriamanitra ianao fa ho araka zany no hitondran'Andriamanitra antsika amin'ity taona 2024 ity ary ohatra lavitra no zay nangatanao sy zay nirinao azy no ataon'Andriamanitra aminao amen efa hitantsika ny tantarany Ezekia fa ny ohatra no zay nangatany no nomen'Andriamanitra azy fa velomany no nangatany dia nomen'Andriamanitra izany fa mbola nampian'Andriamanitra hoe amin'ny alalanao no hiarovako ny tanàna ray manontolo amin'ny alalanao no amjeko ny tanàna ray manontolo tahaka izany koa ny amin'ny Zakaria sy Elisabeta arak'ilay nambara teo ny azo zanaka ny azo taranaka no nirito anatr'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra azy zany tamin'ny fotoana tsy nampoziny tamin'ny fotoana hoe impossible no azahoana zanaka kanefa dia nahazo izy tamin'izany dia ankoatran'ilay zanaka nomen'Andriamanitra azy mbola zanaka spesiala ihany koa nomen'Andriamanitra azy Jauna no anarany be dia be raha mikaraza moa no nambaran'ny Baiboly teto mikasiany amin'io Jauna io dia ho tahaka izany no hitondran'Andriamanitra antsika amin'ny taona ity halleloia hivavaka ho anareo izay mivady androany hivavaka androso mibanga ho anareo izay mivady androany hivavaka anao fifonana ho anareo izay mivady androany angataka amin'Andriamanitra mba amindra fo aminareo Andriamanitra ka sodilatra ty taona 2024 ity farak'izay nambara izay no tanteraka ary mitsodrany izay mbola ho ataonay rehefa aveo dia ho tanteraka tsaka sandavany zato isan-jato eo amin'ny fiainanareo halleloia ka dia hivavakantsika
apetra fonao tananao makatika andramatovato aho mba androsy aty alohany aty afanay miaraka am'raisaina miaraka mivavaka aminareo mba amindra fo aminareo Andriamanitra androso mibanky izay mba amindra fo aminareo Andriamanitra matokytsika fa Andriamanitra amela heloka amela mifahotana ary mivavaka ataonay ho anareo dia ho tanteran'Andriamanitra rila izy hatrizay ko mandrakizay misaotra anao zay mivady fa afaka nampahery an'izao fiangonana zay niantsonao anay izao voro marobe eto ny fiangonanao amin'ity androandroany ity koa dia ndreto izahay mandroso eo mibanka mifona ho an'ny fiangonana mandroso eo mibanka mangataka ny fiangonana ray manontolo mba azo famindrapo ka amin'ity androandroany ity dia ho avelanao heloka sy ho avelanao fahotana ny rehetra ary reo zavatra ratsy vokatry ny heloka vokatry ny fahotana dia hokosenao tanteraka ho foananao tanteraka tsy eo amin'ny fiangonana tsy eo amin'ny olona rehetra toka manarika ty fotoana ity Andriamanitra zay nataonao tamin'ny Ezekia zay nataonao tamin'ny Zakaria sy Elisabeta zany no ataonao amin'izao fiangonana toka manarika an'izao fotoam-pivavahana izao ary reo zavatra nangatahanay sy nirianay taminao Andriamanitra kanefa tsy azonay tamin'ny taona lasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho azonay daholo zany rehetra zany amin'izao taona 2024 izao ny fahasoavanao no ahatoka zany rehetra zany ho tanteraka ry Andriamanitra tsara aminay ianao ary androany raisinay ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka teo ambony azy fijaliana ho afafinay amin'ity fiangonana ity ho afafinay ho fanadiovana sy ho fanamasinana zao fiangonana zao afafinay mba toka zao fiangonana zao tsisy hevitra mampisaraka azy amin'Andriamanitra intsony ka hiavaka izahay ny fiangonana ray manontolo tafiditra ao anaty izany ny mpanomponao sy vady aman-janaka mpanomponao ho avanao daholo izahay rehetra amin'ity taona 2024 ity ary ny fiarovanao ho aminay omenanao Andriamanitra ny tera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovanay mivady an'izany mivavaka izany ary ny fiangonana dia vangelo manokana ka iny dia ho raisiny iny dia ho azoniny iny dia andray ny fahateteran'ilay fahasoavana izy amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafy an'Andriamanitra isika raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve alleluia ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany zay zany tapany voalohany tamin'ity fotoam-pivavahana zay nitondran'Andriamanitra atsika ity fa hiditra amin'ny tapany faharoandray isika dia ny rosontsika amin'ny lalonana ary indrindrindrindra ny hitsofanay rano anareo izay mivady efa tena maiky hitsodrano anareo ianareo ihany koa nefa inonay fa tsy latsaky zany efa tena dodina ny andray ny fahateterany tsodrano ho ataony tompo amintsika rehetra ne zany alleluia amen kama tsy asintsika hirantsony satria mandeha be ny fotoana mba tsy hotara lay mitra manaraka io tsy hotara be loatra dia avetrany dia androso reo tompony andraikitra ho amin'izay tompoko alleluia dia ombako manana ny fiarabana zay fanetiny mpanompon'Andriamanitra teo miarabantsika rehetra tratry ny taona 2024 ary dia miarabantsika ihany koa tratry ty andro anio ty alleluia araky ny efa nanomanantsika azy sy efa ny fanetanana teto hatramin'izay
ty andro lehibe loatra ty andro androany ty araka ny voalazany ray aman-dreny porompon'andriamanitra teo hoe hitsodrano antsika izy nefa mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano dia anolotra kosa sika ny hanimpi ho an'ireo ray aman-drenitsika ireo satria mendrika izany izy ireo ary mendrika ny anao izanyntsika aleo mbola hitehaka mafy sika raha makatritraka izany tompoko ka ny fotoana efa lasa dia lasa tsy atao lavatsony ny resaka fa iangaviana reo ray mpianakaviana reo mba izara ny valopy ho an'izay mbola tsy nahazo atsangano ambony takan'izao ny tananao zay mbola tsy nahazo ny valopy dia ho tonga any amintsika eny reo ray mpianakaviana reo anatin'izany valopy dia ao anatin'izay ihany koa dia iangaviana reo gropy mpanao dansy zany mpanao dansy ao anatin'ny fanaterantsika ny hanipia eto anoloana dia apetraka eto aloha eto reo harona anankiroa hanaterantsika an'izany dia tsika avy any arenany mandroso mialoha rehefa nivahazo ny valopy dia ao anatin'ny fanatanterantsika ny fanomezana dia hanao dansy reo ekipa mpanao dansy ety anoloana tompoko Take
maragnegny velonegny anao tsy marary tsary misy andre misy anjely taky aminao fatoirany maso andro nandrivotry aignanao ery andra manafo antitry erany egny afarany vidinao lafo moramora fa mbolo tsaraiky amin'ny andro farany samy olo mitondra gn'anjarany tsare tandarany varavaranagitry mbola misokatra manararotanao fa soavany tompo manaraka vara mapoto fahinanao maravakiny ana iseo amraoalanagitry zasy anao soke tsonegny ny farany varavaranagitry mbola misokatra manararotanao fa soavany tompo manaraka vara mapoto fahinanao maravakiny ana iseo amraoalanagitry zasy anao soke tsonegny ny farany asa miampigny tery fotoagna batiniano avinao anao tsy asombalo so mafiainagna mande mare fa finaretagna zegny mandalo mitozy mora matemby afobe fa soavantombo zegny matozao anao bala miaigny amy famindrapone tendry gitaranao amin'ny andro farany samy olo mitondra gn'anjarany tsare tantarany varavaranagitry mbola misokatra manararotanao fa soavany tompo manaraka vara mapoto fahinanao maravakiny ana iseo amraoalanagitry zasy anao soke tsonegny ny farany varavaranagitry mbola misokatra manararotanao fa soavany tompo manaraka vara mapoto fahinanao maravakiny ana iseo amraoalanagitry zasy anao soke tsonegny ny farany ao anatin'ny mbola fanatanterana ny fanaterana ny fanomezantsika dia miangavy sahady an'ireo ray aman-dreny solotenan'ny fiangonana mba hiakatretehany aloha na topoka zavatindrindry dia tahaka an'izay ihany koa ireo anao tonokalo dia efa miakatra sahady fa mandeha dia mandeha be ny fotoanantsika topoka
Alleluia. Isoratsika an'Andriamanitra ny fotoana lafatsika nanatanteraka an'izay fanomezan'izay. Tonga amin'ny fotoana lehibe izay everiko hoe lehibe indrindrasika anoloratsika an'reto ray aman-dreny ny mpanompon'Andriamanitra reto ny hanimpia avy amin'ntsika zanany. Ka dia miangavy ianareo pasteur Mivaty sy ny ankohonany rehetra mba handroso eto anoloana tompoko. Alleluia. Ny volohanteny dia efa nentina teo ny fiarabana ary mbola antitra terina ihany koa ny fiarabana ireto ray aman-drenitsika ireto. Miaraba antsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba atr'ireo ihany koa tsika nahatratra an'ity andro lehibe loatra androany ity. Everiko fa lehibe indrindra eo anatry an'Andriamanitra manoloana ny atitry andraikitra izay iantsoroan'izy ireo dia akoatra ny fanomezana izay nometsika ho hanimpi dia anisan'ny fanomezana ray lehibe izay ometsika atr'ireo androany koa ny hitona mambavaka atr'ireo hivavaka ho atr'ireo tsika mba hanohanan'Andriamanitra sihery tanjaka fahasalamana hatotosan'izy ireo ny atitemana andraikitra izay lehibe loatra napetraka Andriamanitra amin'izy ireo. Ka raha mety amintsika dia alohantsika rehetra mba hitsangana dia otondrosika ty anoloana ny tanantsika hanonona teny avy any ambavatsika tsika vavaka ohatrandratsika ho atr'ireo izay fantatrao fa tokony ho tononona ho andreo mpanompon'Andriamanitra ireo dia tonono azy fa ho tanteran'Andriamanitra amin'izany. Vavaka avy-atranitsika tompoko. Ry Andriamanitra raina itsara indrindra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay nomenao izao fotoana izao azonay miray saina eto zahay fiangonana miray saina eto zahay androany vavaka ao an'reto ray aman-dreny mpanomponao isoranay ianao ny tombonandro efa nomenao atr'ireo mbola nahatratrarana ny taona raiky amby 24 ary ankehitriny tompo dia manonona vavaka eto anatrehanao izahay vavaka ao atr'ireo izay ny anafiana ao atr'ireo hery tanjaka fahasalamana ahatotosan'ny atitemana ndraiky izay napetraka ho aminy ahavita be amin'izany asanakinina ho amin'izany izy ireo ho lehilahy mahery ampiasainao ho vehivavy mahery ampiasainao ary fitaovana tsara ho ampiasainao izy ireo ary nindradrindra tompo dia ho ampiasainao sy ombanao mihoatra ndreo sy efa nombanao azy no mbola ombanao atr'ireo amin'ity taona 24 ty sy amin'ny taona ho avy rehetra ary dia tonononay zany vavaka izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay misaotra ny Andriamanitra rainay eo amin'ny anara maherin'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Mazaho toerantsika tompoko dia misy anabavy hitondra tononkalo mialohan'ny hitondrana ny teny. Tsofran zerikaiky misaoran Jehovah ry fanahiko sy izay atao anatiko ny momba rehetrarehetra noho ny zavatso nataony ny fiarovana etsetra. Raha misy hono manome zavatra iray ho anao dia kinga miteny hoe mino afa efa fantatrao. Ka isaoran'Andriamanitra nanome ny tombonandro ka velonay nasofinaritra isika mianakavy. Raha atao indray mijery ny taon-dasy izay voatsipaka nisy ny aretin-dratsy izay nandringana nandripaka saingy isaorana ny tompony aro sy ny kolokolo vaovao izao ny taona fio ianao mbola mijoro. Nefa aoko fantatrao ravako fizao fahavelomanao izao tsy nisy na dia kely akory azy antony avy taminao fa famindrapo sy fahasoavana fony ray nomenanao famarina nitsodrano ny herintaona toy izao. Impiry moa ingady volo noho ny ezaka-namboly olana seretina ny loza sy ny etsetra impiry koa ingasa tana no namafy fahantrana nezakany ampalahelo nezakany ampanjo rehetra saingy teo lay avy indrindra teo ny tanany sy ny heriny nanapirofo taminao fa tsy mamitaka ny teniny nandeha teniny
Alleluia. Isoratsika an'Andriamanitra moa izay tononkalo nentiny anabavy teo izay. Ankehitriny kosa dia mialatsiny ny tenako raha mijoro eto anoloana, indrindra mijoro eto anatrehan'ireo ray aman-dreny. Raha ny taona dia zandriny ihany fa tsy sokiny, ary indrindrandrindra ray aman-dreny fa tsy sanaka. Anefa notindrena hitondra ny teny ao androany dia hoetiko ampanetretena. Ianareo sokobe mahazandry, ray mahazanaka, mialatsiny satria nitsiny hono aragnavo ny fondro vato malama. Dia ialako ny tsiny satria raha hitondra teny eto anatrehan'ireto ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra reto dia hitondra teny isolo tenanareo fiangonana. Ry ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra, mijoro eto izahay fiangonana izay soloko tena amin'ny tonontaona toy izao, indrindrandrindra maha zanaka anay sy maha ray aman-dreny anareo, dia mitondra ny teny fiarabana avy amin'ny fiangonana izay nahatratrarana ny taona 2024. Engany eka lay Andriamanitra manakare-pahasoavana izay efa nampiasa anareo hatrisayany, mbola hampiasa anareo bebe kokoa ary hampiasa anareo mihoatra noho izay efa nampiasana anareo. Ho lehilahy mahery, ho vehivavy mahery, indrindrandrindra dia ho fitaovana tsara eny am-piretanan'Andriamanitra eny ianareo, hitondra iandraikitra ary indrindrandrindra hikolokolo sy hanabe anay fiangonana izay endrika etanareo. Ka ny tanan'Andriamanitra mahery ene nombany ianareo, ho tafiny tanjaka hery fahasalamana ene ianareo eo ampanatotosana ny titsy andraikitra izay napetraka aminareo, ka dia havita be sy ahatotosa betsaka amin'izany atety amanandraikitra izany. Tsy atao lava ny resaka satria efa mandeha ihany ny fotoana, ka dia ndreto zahay ray aman-dreny manolotra ny hanimpi avy aminay fiangonana, ho atolotra ho tahaka an'ilay haza natolotry Jakoba ny Isaka mba hisofany fanahinareo rano anay fiangonana. Zay no teny tsotra avy aminay fiangonana tompoko, fa dia makasitraka sy makatelina indrindra misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Dia ankatany zany eo mba akatorana daholo akatoranatsika. Sambatra raha samy azo olo ny ambiaty fa nahazo fity tamin'Andriamanitra ka nataon'ny olona ho famantaran-taona. Sambatra raha samy zava-maniry ny maitso ririnina fa varatra misy alambetsaka ririnina tombon-dany ihany. Ary sambatra raha samy mpanompon'Andriamanitra izay mianakavy fanomenareo aja sy voninahitra toy izao, ka arabainareo sy irarianareo soa. Eny ary tompoko, misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa nomeny tompon'andro havelomana ka samy natratra ny taona vaovao 2024. Ary indrindrandrindra natratra anty andro iray lehibe ity, izay andro natokantsika hifampiarabana sy hifampirariana soa, ary andro natokana mivady sy izay menakavy hitsofana rano anareo. Noho izany miarabanareo rehetra manalika an'ity fotoana lehibe ity ny tenanay mivady, arabaina ianareo fa no fahasoavan'Andriamanitra dia natratra ny taona 2024 izay taona miavaka hafakely raha oharina ny taona rehetra zay fa nodiavintsika teo aloha. Arabaina ihany koa ianareo fa tonga soeto amin'ity andran'io ity, na teteo aza sakatsakana nataony devoly. Tonga soa ianareo satria efa tian'Andriamanitra ho tahina manokana. Misaotra anareo ihany koa izay mivady fa notoloranareo aja sy voninahitra ary vola mikarena ho fiarabana sy fandraisan-tanana anaitra no izao taona vaovao izao. Ary ambony izany ny rary soa sy ny vavaka ho anay ianareo
zay tena raisinay ho zava-dehibe tokoa ary inonay fa ho tanteraka eo aminay zany amin'izao taona 2024 zao. Koa amin'ny mampanompon'Andriamanitra sy amin'ny maraim-pana anay dia mitondra zao tsodrano zao ho anareo fiangonana iza safady dia mitondra zao tsodrano zao ho anareo fiangonana izay mivady amin'izao taona 2024 zao. Tsodrano miisa 7 izy ity ka dia raiso amin'ny finoana. Voalohany, mionera be ny laninareo taminay tompoko. Ho toy ny fidoroboka morany ny arenanareo, ray no tinapaka fa zato no maniry. Rapôsy no nialany manjary kitapo. Raha kitapo no nialany manjary vata. Raha tokantrano no nialany manjary lapasoa. Ary tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo amin'ny taona ity lay fiderana sy lay fisaorana nentiny anjelina manao hoe voninahitra any amin'ny avondrindra ary fiadanana hoety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Faharoa, taona miavaka, taona fakely ity taona 2024 ity. Satria amin'izao taona izao no anamarinan'Andriamanitra an'ilay faminaniana nampitondrainy any Malaky manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo fiangonana ka hifaly evanja toy ny zanak'omby mifaly. Faly sy rafy tokoa ianareo satria maro ireo zavatsoa nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny taona lasa iny na dia teo aza ny fanafian'ny devoly tamin'ny alalan'ny aretina coronavirus. Dia ho zay mivady iotra lavitra no zay efa noraisinareo tamin'ny taona lasa iny ane ny zavatsoa sy ny fitahiana zay ataon'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona 2024 ity. Ho tanteraka amintsika lay faminaniana nampitondrain'Andriamanitra ny joelam-paminany manao hoe aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifalifa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa miha-maitso gojana any anefitra mamono ny azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary anareo ry fiangonana ry zanak'Andriamanitra miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa nomeanareo loha orana onina izy dia andatsaka ranora mifatravatra ho anareo eny ny loha orana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno vary ny famolona ary oatra ny fanatazana ny divay sy ny diloilo ary onerako anareo le taona no an'ny valala dia nokarahitra sy sopanka ary kijeja zay miara-mielako betsaka nalefako amelanareo. Ary inona ny ianareo ka voky dia hiderina anarana Jehovah Andriamanitra reo ary magaka ny fitondrana anareo ka tsy menatra mandrakizay ny oloko. Ho amarin'Andriamanitra amintsika rehetra amin'ity taona ity ane ny mazanaka ny tevikasana antsika tahaka ny Isaka. Ka ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny nateraky ny kibonao ary ho tahina ny taranako rehetra. Fahatelo, taona miavaka, taona fakely ity taona ity satria ho tanteran'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity ireo zavatra nirinao sy ireo zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra kanefa tsy azonao nandritry ny taona maro. Tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Zakaria sy Elizabeta, nomen'Andriamanitra azy izay notadiaviny tamin'ny fotoana tsy nampoziny, dia ho tahak'izany ihany koa ane no hitondran'Andriamanitra antsika mianakavy amin'ity taona 2024 ity. Anefa
zay nirinao rehetra niny tompo fa efatra tsofina rano ianareo rehetra fa na iza olona ho avy hitady an'Andriamanitra ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ka hitondra ny olany sy ny fahasairanany ary ny faniriny dia hitan'Andriamanitra miasa sy manao fagaganany izany olona izany. Tsofina rano ihany koa fa isika tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianareo amin'ity taona ity dia hitondra fahasoavana mody hatrany hatrany. Ho teny filamatra ho anareo mandritry ny taona ane le teny nataon'i Jakoba manao hoe tsy nitondra na inona afa-tsy niteko ihany aho fonita ity jorotany ity nefa ankehitriny efa tonga tobo roa ao zao noho ny fitahin'Andriamanitra. Fahadimy homenatra soafabarakane zay mitsangana hiady sy hanohatra zao fiangonana zao ka lalana iray no nidirany nameleziny atsika fa lalana fito kosa no antsofirany olona antsika. Fa hotahina sy hoasoavin'Andriamanitra kosa reo zay mitahy antsika. Fa enina ahery mandrakariva amin'izao fiangonana zao ane ny tanan'Andriamanitra ka na iza ny toerana lehany dia tsy hosolafaka andalana na ho tafotoana mpandehanana izy. Raha hiatsinanana izy dia hitany soa indrindra. Raha hiakadrefana izy ahitany tsara sy ny mamy. Raha hianatsimo izy ahitany zava-tsoa ny lanitra ary raha hianavaratra izy ahita fombiazana amin'izay atao. Fafito amanka zao fiangonana zao aneny tompo amin'ity taona 2024 ity ka hitondra azy ho amin'ny fifoazam-pana lehibe mandritry ny taona maromaro. Noho izany raiso antsika rehetra ny faminanina nampitirain'Andriamanitra ny Isaia zay miatso antsika ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. Hoy ny voasoratra mitsangana miazava fa toka ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa endro ny ezina manarona ny tany ary ny aspity manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposahan'i Jehova ary aminao no hisehony voninahiny. Ary ny firenena rehetra manatona fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Fandresena ny ho amin'izao fiangonana izao. Ny tompo zay miaraka amintsika etona izany no anamarina izany tsotrano zany amin'izao taona 2024 izao. Antananarivo fatelo volana janoary taona 2024 pasteur Adolphe sy Daniel Randrany Avravelona. Zay zany tsodrano nentina ho anareo tamin'ity androandroany ity zay noko fa ho afangan'Andriamanitra ny fahatatarana zany eo amin'ny fiainatsika. Noho izany andoatsika hivavaka saotra an'Andriamanitra sahady ary hiaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia tonono ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatatarana tompoko hivavakatsika. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa noho ny indrafonao sy ny fahasoavanao lehibe
dia afaka nijoro teto ny mpanomponao nitondra ny tsodrano misa fito ho an'izao fiangonana zay tokony analika ty fotoam-pivavahana ity rirany malala raha naizay an-danitra indro anao no Andriamanitra tsy to miasaka tsy misy masakana mietsaka tsy misy matohitra ho tanterahanao sy ho amarinonao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana rehetra ne zany ny tsodrano nety ny mpanomponao zany ka ho fahasoavana mandavataona ny fiainan'ity fiangonana ity ianao mihitsy no sio miariary hitantana an'izao fiangonana izao na amin'ny andro na amin'ny alina koa dia mitery sy mame voninahitra anao izahay ry Tompoandriamanitra tsara indrindra zay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka amen teka mafy antompo isika ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany ny filazana anankiray apetrako moa dia izao arak'ireny fanetanana efa nanetanako anareo reny dia tokony indroa isika no mamonjy fotoam-pivavahana rehefa lahady tahako izao tena hoe hiezaka roso amin'izany foana isika indrindra moa fa amin'izao taona vaovao diavintsika izao avelantsika ho lasa ny tantara teo aloha fa indro tantara vaovao satria efa nitsofina rano ho amin'ny fifohazam-panahy izao fiangonana izao noho izany a ny fotoan-dehibentsika akoatran'ny zao amin'ny fidirana tamin'ny valomaraina izao dia amin'ny 12 ora fotoan-dehibe anaovana fety firavoravona io dia na amin'ny 2 ora ka zay mety aminao ny vonjenao misaotra an'Andriamanitra moa tsika fa manam-paropon'Andriamanitra vahiny zay miaraka amintsika eto a dia tsy izy zany fa ny pasteur asika voatamatavy pasteur Radavison Flavien David mianakavy zay miaraka amintsika eto dia raha sirampon'Andriamanitra zany amin'ny 12 ora dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Françoise no hitondra ny tenin'Andriamanitra izy moa zany raha zavaina foy a dia ireo anisan'ireo mpanompon'Andriamanitra zay nijanona naharitra be miaraka tamin'ny mivady voanomboka ny olo tena matianina mandra-pandaony mandra-pakanesany any amin'ny toerana zay nitoran'Andriamanitra azy ary anisan'ireo mpanompon'Andriamanitra vehivavy mba tena hoe nahafapo anay ny fiainany sy ny fampony nandritry ny fotoana niarahany taminay azo lasaina hoe toy ny nanompo anay mivady mihitsy izy nandritry zay taona maro zay ary rarina raha ohatra ka nitondra azy ho amin'ny fahasoavana kasi any amin'ny asan'Andriamanitra any amin'ny tamataviny ny tompo dia izy zany mitondra tenin'Andriamanitra amin'ny 12 ora atoandro fa ny amin'ny 2 kosa dia pasteur David zay vadiny no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika fa amin'izao famaranana izao zany a dia pasteur Françoise no hivavaka ho antsika mialohan'ny isarantsika eto fa mialohan'izay nefa dia iroso ireo tanora ireo a aneo afaliany sy aravony miaraka amintsika eto satria andro fety ny andro vo vitsy zay fandraisan'ny tanora anjary zay dia akatry pasteur Françoise a hitondra vavaka ho antsika tompoko Children of God,
Andriamanitra manoloana ny zavatra nampitondrainao ny mpanomponao mahatoky zay tena nataonao mpanapaka ny be araka ny teninao hoe mahatoky tamin'ny kely satria izahay dia tena ny kolokoloany araka ny fahasoavana ary toy izao izahay noho ny aminao indrindraindrindra ihany koa izay nomba azy ary nanamarina ny teny teo ambavany mpanompo vavinao mpanompo lahanao ihany koa mpampinompo lahanao tompo makasitraka be deaibe tena nandray zay tondra mody zay ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay zay rehetra nambara teto makasitraka tompo arahanay fitehafatanany zany makasitraka Jesosy makasitraka fanamasino makasitraka fanandray izay tena laza ary voninahitra teo anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra na hoe amen. Rehefa aveo samy tahiny tompo daholo tompoko bravo.